Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ary sehatra iray manana lanja eo amin'ny toe-karem-pirenena ny sehatra ny fizahan-tany mananjara toerana lehibe araka izany ny fiofanana manodidina ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny iray amin'izy ireny ary ny Vatel izay manaja ny fenitra iraisam-pirenena takina manodidina izay sehatra izay. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatra ara-toe-karena ny fizahan-tany. Nanamafy izany ny tale jeneral'ny Vatel Maurice Andriamatoa Renaud Azema sy ny tale jeneral'ny Vatel Madagasikara nandritra ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao no tanterahana teny Ambatoroka androany. Voalohany izy mitondra devisy avy any ivelany. Faharoa mampitombo ny asa eto an-toerana satria le asana amin'ny resaka hôtellerie zany tsy hoe asana manao service manome sakafo ihany any hôtellerie sy ny tourisme fa be da be ny transport ao anatiny, ny resaka guide ao anatiny, resaka hébergement ao anatiny dia mampitombo asa be da be mihitsy zany izy dia lasa mampivelatra aingana be ny économie. Dia ny ireo be da be mihitsy nefa ireo grande chaîne hôtelière any Maurice maniry ty Madagasikara satria any aminy efa presque feno, efa presque tsisy ranomasina ranomasina moa fa les plages zany efa feno hôtelier any amin'izany. Eto amintsika nefa à peu près 5000 km de côte. Raha zany 5000 km de côte zany misy hôtel dia tena tsika angamba manan-karena lavitra no Dubaï sy Emirates satria tena mampidi-bola mihitsy rehefa tena mandeha tsara zany ny resaka tourisme io tena be da be mihitsy ny vola mihitsy. Firenena eo amin'ny 30 no misy ny Vatel amin'izao ka anisan'izany Madagasikara. Raha ny fantatra dia misy mpianatra malagasy 3 alefa any Vatel Nîmes. Vatel Madagasikara moa zany raha afaka le araka ny tenenina tamintsika tamin'ny herintaona tamin'ny sokatra zay tamin'ny 29 septembre 2014 dia betsaka ny zavatra nampanantenanay. Tao anatin'izany dia teny zay fa ny mpianatra eto Madagasikara rehefa deuxième année dia ireo mpianatra anisany hoe sangany sy maniry ny andeha ho any ivelany dia afaka makany ivelany mianatra any amin'ny Vatel any ampitan-dranomasina satria Vatel moa amin'izao ny groupe numéro 1 mondial amin'ny resaka fampianarana hôtellerie internationale. Eo amin'ny 30 eo ny sekoly Vatel eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao dia fa mampafantatra zany zay fa ankizy anankitelo no sélectionné afaka hianatra any amin'ny Vatel Nîmes manomboka amin'ny herintaona. Tsy ny écolage alohany zany dia ny écolage eto Madagasikara ihany fa Vatel Madagasikara no mampandefa zareo manao ny deuxième année any amin'ny Vatel Nîmes. Amin'ny faha 20 volana aprilo avy izao moa no hisy indray ny fidirana eto amin'ny Vatel Madagasikara ho an'ireo kabak ny Vatel Ramariana dia nanohana ireo mpandray anjara tamin'ny fifananana iraisam-pirenena tany Lyon kay chef Lalaine sy Stéphanie no nahazo ny lokan'ny buffet tsara indrindra tamin'izany.